Ireo solombavambahoaka ihany koa dia nitondra tolo-kevitra tao aorian'ny fanoloran'ny praiminisitra ny fandaharan'asa natanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Samy manana ny fomba fijeriny izy ireo ary samy manana ihany koa izay tolo-kevitra izay hoarantsika ny sary. Tsisy fifidianana afaka tanterahana raha tsy misy ny filamina ny fiainam-pirenena sy ny fitoniana ara-tsosialy araky ny hevitra ireo député. Nitovizan'izy ireo hevitra ny tokony hijerena akaiky ny lafo ny fandriampahalemana sy ny sosialin'ny mponina. Tokony misy d'accompagnement tokony ataon'ny gouvernement fa tsy heteratra ihany koa tsika amin'ny taxi be ireo fa tokony koa mitady hevitra anampiana zany indrindra fa eo amin'ny resaka transport public. Izy zany tena zavatra ngeza be. Eo amin'ny resaka insécurité io hoe fatadradratsika foana ary efa malaza ratsy mihitsy sika any amin'ny faritany rehetrarehetrany any ivelany ny touriste dia misy osikevitra ty réquisitionnereo monsieur le premier ministre les tomobiles nomena ny travaux publics 4x4 reny zareo ho an'ny CB isaky ny district ahafahany zareo manao navety mino ako fa ilama sécurité satria zay mahita fa le 4x4 travaux publics reny misy maromaro izy reny telopolo mahery raha fadirianay izy tsy dia tena mandeha sara ny tokony asa tokony izy ka tsara reny alefa aloha nomena ny gendarmerie nationale. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana avy amin'ny premier ministre voalaza teo dia ny mahakasika fotsiny ny resaka asa-dahalo, ny mahakasika ny kidrapiny, ny mahakasika ny korontana izay volena isaky ny ministère amin'izao fotoana zao. Mazava ho azy satria miaratsika ny terme ity fa lasa paliakravo le gouvernement mifanaikitra ao anatin'ny any. Dia mangataka ny tena kondematoa premier ministre mba ho jerena manokana ny tena momba ny tantsaha any ambanivohitra fa hiakatra zao ny lavanilina. Ny sécurité ny lavanilina dia tokony amafisina fa tena mikaikay dia zao ny tantsaha any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara manomboka any Bangaindrano jusqu'à any Tsiramarana. Ankoatra ny datim-pifidianana izay mbola tsy mipetraka, anisan'ny mbola ametrahan'ireo député aya ihany koa ny momba ny vola hoentina manomana ny fifidianana. Hita igny ao nazava be fanazavan'ny premier ministre mikasika le PGE tonga dia voalohany prioritaire ny fifidianana. Izay fifidianana mbola andrasan'ny be sy ny maro ary hatramin'izao olona rehetra moa miandry an'le daty. Hita koa moa amin'ny ena manjery sy amin'ny gazety rehetra reny milaza hoe raha ny tena marina mbola tsy ampy vola zany anaovantsika n'izany. Inona moa ny antony nahemoranay kely ny loi de finance rectificatif io satria mbola tsisy resaka fifidianana prioritaire tamin'izay. Zao nefa izy zay ny priorité ny ty premier ministre Tsay ity ka ho hitatsika ao anatin'izany rapitso ampy ve vola anaovana zany fifidianana zany mbola tsy ampy. Mazava ngamba ny tena andriamato premier ministre be gouvernement tena tsy maintsy zana aloha ny resaka fitoniana eto amin'ny tany sy fanjakana. Zay aloha anankiray. Faharoa dia mahakasika ny resaka daty satria io zao ny angatahan'olona rehetrarehetra ny mikasika an'io ary tokony irosona zany ny fifidianana ny CENI zany tokony hanao proposition na daty dia ny gouvernement taloha mamoaka azy fomba ofisialy ny fifidianana nefany na eo aza ny resaka momba ny SCC zay milaza fa tokony atao alohan'ny fotoana ary amin'ny maintany zany hoe tokony any amin'ny volana oktobra zany zay no aloha indrindra zany amin'ny 29 oktobra any na fijeriko azy dia miankina amin'ny vola ihany koa io. Raha ny fandaharam-potoana ny antemera-pirenena dia raha ampitso no hiverenana hodiniena ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana Asipantsiny.